Ampifaliana riavana malala zao tsika miona amin'izao Alarobia masina izao. Ao anatin'ny herinandro masina tsika santsika mandray Mofonaina nalahatra ho antsika koa. Dia Tompo amintsika hatrany. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadana fanolorana ray sy Jesosy Kristy amintsika. Izay hanotra ny tenany no ny fahotantsika. Anafahana antsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy zao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Amen. Alarobia 7 Martsa 2022 manjina antsika aloha teny hoe manorina amin'ny fanekeny ny Tompo. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitra, Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra aho, mangetaita anao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko, eo amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Raha mahatsara anao ampandriana aho, dia mieritreritra anao amin'ny fiambenany alina. Fa efa namonjy ahy ianao, ary eo ambanin'ny aliko ny elatrao no eobiako. Mifikitra aminao ny fanahiko, manao anahy ny tananao ankavanana, fa ireny dia mitady ny haiko ka mampidoza amin'ny tenany. Miditra any ambanin'ny tany izy. Atolotra amin'ny herin'ny sabatra izy, ho anjarany ny amboaholo izy. Fa ny mpanjaka ifara amin'Andriamanitra, ho ravoravo izay rehetra mianina aminy, fa anakombona ny vavan'izay rehetra mandainga. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra mpananatra sy mpamefana tenany ianao, satria Andriamanitra tia monjy izao tontolo izao. Dera sy mankalaza amin'ny voninahitsinarinaao izay tompony izany fitiavana mahagaga aminao izany, izany famondram-ponao izany. Kanefa koa dia mahatsiaro ny tenanay izay fa tsy tanteraka. Tompo, noho ny fahamasinanao, noho ny anarinao masina, dia manatonao mpanatreteny izay, mamindrafo amin'ny ary mamelahany elokay, noho ny avitra nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny asijaliana ho anay. Tompo, hamakiseny Mofonaina izay, dia tario amin'ny fananao masina, mba mantarina ny sitraponao. Aoka hitombo ny finoana ianao ilay masina, dia ilay Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ko aminaran'i Jesosy Kristy Tompo, naovanay izany vavaka izany, sy angatahana izany. Amen. Ravana malala ny Mofonaina ho antsika amin'ity tia, dia hitantsika amin'ny epistily ho an'ny Hebreo. Hebreo 10, ny 9 fa 9 amby 20
ketramy fa 1:30 mivaky toy izao amin'Ara-Jesoa. Fa raha miny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny otaintsolo fa fiandrasana matahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana mirehitra izay handany ny fahavalo rehetra kosa. Izay manohitra ny lalàna mosisy dia maty amin'ny teny vavolombelona 2 na 3 ka tsy asiana famindram-po. Manao ahoana kosa ary ny hamafy ny fampijaliana ataonareo tokony hiatra amin'izay nanitsaka ny zanak'Andriamanitra ka nanao ny ranony fanekena izay nanamasinana azy ho zavatra tsy masina sady naniratsira ny fanahy ny fahasoavana. Fa fantatsika izahay manao hoe ay famalina izao no amaly ary koa Jehovah tsara ny olona. Zavatra matahotra ny ho azy ny tanan'Andriamanitra velona. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Firavana malala ho aminao trano ny fiadana avy amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny teny ifampizarantsika. Ny Mofonaina ho antsika anio novakena tamintsika teo ny Hebreo 10:9-20 ka hatramin'ny 1:30 dia milaza fananarana izay mihamalaina ka mila hemotra amin'ny finoananana. Inona no afatra? Jehovah itsara antsika. Jehovah itsara antsika. Raha miverina mamaky hatrany amin'ny 9:20 isika ravana dia mahita ny anatra sy ny antso ho antsika mba nana faharetana amin'ny fiazonantsika amin'ny finoana satria atombotra ny andro. Ka dia izao no afatra ho anao. Aza miverina amin'ny fahotana intsony. Aza miverina amin'ny fahotana intsony. Raha olona efa nandray an'i Kristy isika nefa mbola miverina amin'ny fahotana dia isika no ambara eto hoe miny manota. Ary dia ambara fa manitsaka an'i Jesoa ny 9:20. Tonga nanao tsinitsinina ny fanoratena izay nataony teo amin'ny hazo fijaliana izay toerana mamenatra tamin'izany ho famonjena antsika. Manamavo ho famonjena sarobidina tolony. Amin'izany dia nataontsika ho zava-tsy mendrika ilay raha an'i Kristy nanadiovana antsika. Ary tonga mpikomy amin'ny fanamasina indrindra izay mitondra ho fahasoavan'Andriamanitra am-pontsika. Fotoana izao ry havana andiniantsika tena. Azonao mandinika tsara ny zavatra rehetra. Izao no afatra mibebaka ankehitriny. Ifony ny fahotana vitanao raha aza firenena intsony. Dia izao azo atao tsinitsinina ny famonjena ataon'i Jesosy Kristy. Azo atao tsinitsinina ny famonjena. Rehefa natolotr'Andriamanitra ho antsika ny famonjena tamin'ny alalan'ny zanany tiany indrindra kanefa nylavintsika izany dia tonga fahatezerana eo anatrehany izany. Fahatezerana no miandry antsika amin'izany satria raha miverina amin'ny fahotana isika dia manombo indray ny zanany. Ny hemotra dia tsy azo avoaziny indray ho amin'ny fibebahana satria manombo zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka nanao azy ho fahamenarana. Ho ny Hebreo 4:9-5. Ry havana malala tadidio izany ho tsarain'Andriamanitra isika. Dia izao aza miverina amin'ny fahotana intsony. Dia aza atao tsinitsinina fahamanjeny Jesosy Kristy fa nataonao anao izany hanavotana anao. Amen. Dia hivavaka isika. Tompo misaotra noho ny Mofonaina no menao anay izay mampirisika ny mpino mitady hemotra. Azony mandiny tena ka tsy miny anoita intsony ka hiverina amin'ny fahotana efa natao. Arovo izay toano izay amin'izany. Vavaka aminao izay Tompo hametraka izao asa fitena filazantsara izao ny amin'ny azakazaka masina tanterahan'ny fiangonana. Ka hita ianareo tompona rehetra rehetra amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ireo tompona rehetra rehetra ny amin'ny fitena filazantsara hatrany amin'ny filohan'ny FJKM. Ireo mpiandraikitra foibe, mpiandraikitra foibe, ireo mpiasa matianina, ireo mpitandrina rehetra izay miara mitoro filazantsara. Ireo vahoaka fa resy lahatra ihany koa ka mijoro vavolombelona ho amin'izany. Jesoa, vavaka aminao izay. Mba ny fitaisinao, mba ny fahasoavanao izy ireo. Hoentina manateraka ireo vindreo dia ianao no ampahera ame finoana, ame tanjaka fahasalamana ihany koa. Fonjeo firenanay Jesoa, misanao fanamasina eto Madagasikara dia mba sitrano tompo ireo marary, komenao fanantenana, toa ny asa fitsaboana, ampirezinao ireo azony manjo ary vonjeo sy marefo sy ny zokiolona ireo sahira. Tao io fiazakazany amin'ny asa mandrara, ny fianarana, tokantrano, ny fikasana tsara rehetra. Ny vavaka ay dia atao amin'anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay efa nampianatra koa ny vavaka manao hoe: Ranay ao izay ny an-danitra, ao masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao etsy an-tany ho takiny ny an-danitra. Meo ny anio izay alina sahaza ao nay,
ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izy meloka taminay ary aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izao fotoana ry havana nitsodrana totrana aminaran'i Jesosy Kristy ary mandro ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy Kristy tompontsika mpiandro lehibe hiala amin'ny maty mitondra raha fanekena mandrakizay izay netanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao sitrapony ka hiasantinareo izay akasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.